Découvrez la beauté de Madagascar avec le professionnel Madabest Diego Suarez. Rendons votre voyage agréable. Vous regardez Zaatan avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance. Miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana zahatany eto amin'ny televiziona malagasy. Resantsika matetika ny fizahantany maharitra tsy ekôlôjika na ny tourisme durable écologique. Mbola maro amintsika malagasy nefa tsy mahafantatra tsara hoe inona marina ny concept n'izay tourisme durable écologique izay. Ohatra ny ahoana ihany koa ny fampiarana azy ity satria mila critère maromaro eo amin'ny endrika isehon'ny fampiarana azy. Nandritra ny fitsidihana natao lauréat tany amin'ny faritra Toliara iny izay narahany fandaharana zahatany dia mifanena tamina établissement touristique na trano fandraisam-bahiny anankiray fandaharana zahatany izay no entina amintsika androany. Izy ity dia trano fandraisam-bahiny anankiray anisan'ny mampiatra an'izay tourisme durable et écologique izay hitanay hoe mamaly an'izay hoe critère amin'ny fampiarana an'izay resaka fizahantany maharitra izay. Hoarantsika ihany koa ato anaty fandaharana androany ny tapany voalohany tamin'ny fitsidihana izay natao lauréat tany Toliara ka ireo activité sy ny toerana nitsidihana tany amin'ny faritra atsiomon'ny Toliara iny dia ny faritra Saint-Augustin sy Sarodrano no arahantsika androany tao ny fijerena flamand rose sy ny mangrove. Tsy ampiandrelanao intsony fa andeha arahantsika avy hatrany ny fandaharana ary asaika ianao hanaraka azy hatramin'ny farany. Hôtel Écologe mahavoasarika touriste luxe hanankaiky kokoa ny natiora sy ny authenticité amin'ny toerana iray rehefa hiala sasatra. Antony safidiniko zahatany ny Hôtel Écologe ihany koa ny andraikitra rehetra atao amin'ny fampandehanana ireny karazana trano fandraisam-bahiny ireny, mandala ny tontolo iainana sy ny kolontsaina ary olombelona manodidina ny toerana misy azy. Tourisme durable no teny vahiny frantsay mora ilazana azy. Eto Madagasikara, miamitombo ny trano fandraisam-bahiny mampafantatra ny mpandifany ny fomba famokarana herinaratra avy amin'ny angovazovozany, fanomezana lanja ny tontolo iainana amin'ny aktivité atao aloha ny antony voalohany, antoka amin'ny tsify sy ny fahatapatapahana herinaratra ny faharoa. Écologe, safidy sa argument de vente vaovao entina hisariana mpizahatany. Trano fandraisam-bahiny iray sy fomba fampiarany atao hoe tourisme durable et responsable no hitondran'ny zahatany antsika. La résidence d'un écologe eto Ambanilia, ato amin'ny fokontany Sarodrano, anatin'ny commune ambanivohitra Anatsony na Saint-Augustin, district faharoa ny Toliara. Éolienne, famokarana herinaratra avy amin'ny rivotra, vita teto Madagasikara. Panneau photovoltaïque famokarana herinaratra, azo avy amin'ny taratra sy hafanan'ny masoandro no ampiasain'ny résidence d'un écologe. Fitaovana isan'ny tafiditra anatin'ny mason-tsiva ny trano fandraisam-bahiny mandala ny tontolo iainana vosikajy anatin'ny écologe. 20 isan-jato ny vokater-herinaratra avy amin'ny rivotra, 70 isan-jato avy amin'ny masoandro, 10 isan-jato avy amin'ny milina. Ny fiovaovan'ny rivotra sy fibalikan'ny masoandro amin'ity faritra ity no mahatonga io. Tsy miasa matetika izany ny groupe électrogène fa atao fisorohana na secours mba tsy hisy ny fatapatapahana herinaratra. Productions sont une éolienne, donc ce qu'on appelle un aimant permanent, qui a été fabriqué ici à Majinga par une société spécialisée dans les installations solaires. Et donc elle fournit à peu près 20% d'électricité au niveau de l'installation. Nous avons après 10 kW de panneaux solaires qui, eux, fournissent à peu près 70%. Et pour les jours où il y a un peu de soleil, bon, on est une région où il y a peu de nuages, mais beaucoup d'ensoleillement, une moyenne à peu près de 12 heures d'ensoleillement par jour au niveau de l'année. Donc on a un groupe électrogène donc qui permet de recharger surtout les batteries pour la soir, puisque s'il n'y a pas de vent, on fait tourner un petit peu le groupe. Mahery ny 12 tapitrisa ariary na 3 000 € isan-taona ny fandaniana tsy maintsy atao amin'ny fikojakojana ny éolienne eto amin'ny résidence d'un écologe. Isaky ny enim-bolana ny fikarakarana na ny entretien. Au niveau du solaire, il y a moins d'entretien. Malgré tout, il y en a, parce que 2 fois par an, on revisse tous les boulons, parce qu'à cause de la chaleur, les boulons peuvent se défaire. Bon, le groupe électrogène, on le fait quand même tourner aussi. Il y a de l'entretien et un peu de maintenance dessus.
azo arahy masoara informatika amin'ny toerana rehetra na iza ny fiasan'ireo fitaovan'ireo noho ny fivoaran'ny teknôlôjika vao maika nanisika ny durant ny hampiasany angovazavaozana hamokatra herinaratra eto amin'ny hôteliny. Là aussi, c'est une centrale météo semi-professionnelle. Ça sert beaucoup pour l'éolienne. Ça permet de voir, puisqu'une éolienne ne produit du vent qu'à partir d'une certaine vitesse. Donc là, il y a 27 km/h de vent, donc il vient du sud-sud-ouest. Voilà, et ça permet déjà. Et en même temps, pour l'eau, on voit que depuis le début de l'année, il est tombé 123 mm d'eau. Bon, pour nous, on est dans une région subtropicale semi-aride. Donc l'eau est quand même un aspect important. Ici, ce boîtier-là, j'ai tout le visuel, à la fois de la production, de la consommation. Donc ici, j'ai 1138 watts actuellement de consommation sur le réseau. Ça, c'est ma production solaire. Donc là, c'est à 0 watts parce que le soleil est tombé, donc il n'y a plus de production. En même temps, on voit à l'écran, donc ici, donc on est sur le site justement de ce fabricant hollandais. Et là, j'ai toutes les informations avec plus d'une vingtaine de paramètres qui sont enregistrés toutes les 10 minutes. Alors c'est important lorsqu'on est en site isolé, c'est une sécurité aussi, on peut passer un coup de fil, voilà j'ai un problème, comment je fais, qu'est-ce que je passe, attendez, on va regarder les paramètres à distance pour voir ce qui a pu se passer ou quoi que ce soit. Ny fampiasana angovazavaozana dia ndraikitra raisina amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ady atao amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ary fampihenana ny entona maloto manimba ny couche d'ozone. Amin'ny fandrarana trano fandraisam-bahiny na hôtellerie, tsy vitany hoe mitsitsy ny fampiasana azy, fa lasa argument de vente na isan'ny fandresehan-dahatra ara-barotra amin'ny mpanjifa. Effectivement, les deux sont liés. Maintenant, la partie économie, comme je disais, c'est un lourd investissement. Donc c'est quand même un choix qu'il faut se poser avant de le faire. Mais à terme, il y a une économie évidente, puisque si on fait un budget sur plusieurs années, je pense qu'il est plus pertinent d'avoir une installation comme nous plutôt que d'être raccordé à la Jirama. Mifanila bodirindrina ny hôtel na ny bungalow sy ny trano fonenan'ny mpiasa eto amin'ny résidence Eden Ecolodge. Azo lazaina fa miara-monina amin'ny mpizahatany tonga eto ny mpiasa, tranga tsy dia fahita firy. 12 metatra amin'ny 9 metatra ny trano fonenan'ny solo mifanila 10 metatra eto ankaikin'ny hôtel. Tahak'izay avy ny mpiasa rehetra. Satria zany tsy tiany zahay hoe petraka any an-tanàna manako hoe any Sarodrano. La ohatry hoe misy client tonga tampoka hoe mbo hiantso anay any Sarodrano mbo hihazakazaka bakany zany, aleo izy nanapa-kevitra tonga dia hoe niasa indray nanamboatra trano zany. Zay zany hoe nanomboky ny asako teto dia hitako zany tena hoe misy fivoarana, tena hoe miova zany le fiainana. Anao manokana rehefa niasa tato, ino asanao voalohany tonga dia manager sa nisy hafa? Zaho zany hoe voalohany hoe niasako, nidirako niasa tato zany gardien de nuit niasako. Avy gardien de nuit aho niditra marin. Avy tamin'ny marin dia nanao barman amin'izay vao tonga hoe amin'izao manager hôtellerie zao. Na niezaka na nitandrona izay nirinay dia tena hita ato amin'ity résidence Eden aty. Satria na ny patron dia miara-miasa amin'ny mpiasa, mitovy amin'ny hoe fianakaviana ray lehibe mihitsy zany zahay ato amin'ny résidence Eden. Tamin'ny voalohany tena hoe tsy dia nahay ninona mihitsy amin'ny resaka fitondrana vahiny. Fa dia ny patron mihitsy no nanampy, niezaka, niforme anay ka nahatsatsa an'izao tandrona izao misy anay androany izao. Manevra mihitsy tamin'ny moment construction ny asa nataoko tamin'ny voalohany, mitondra brety, sy nama déplacer fasika, dia lasa nivadika nanao jardinier koa, dia avy eo ny tena nanao cuisinier koa. Dia izao nivadika ao misehatra fitondrana vahiny izao. Tsy dia mahazatra loatra ny tahaka izao amin'ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny, indrindra eo amin'ny fikajiana fahanginana ho an'ny vahiny mpiantrano sy fifangaroana amin'ny mpiara-monina. Raha avy io hevitra io, eto amin'ny résidence Eden Ecolodge, mifandray ho azy ny vahiny mpizahatany sy ny mpiasa ponina eto. Izany hoe ny fiarahamonina mizara ny authenticité, ny vahiny mpizahatany mahita fomba ampiainana vaovao anampin'ny fahafinaretana ankoatr'ireo hakanto ny sarika azy hitsidika ny Madagasikara. Ny aty efa voaresaka ny zaza, na zaza mbokely izy,
manao miarahaba vahiny miarahaba vazany ataonao hoe raha mandalo akaikinao dia hoe tsy maintsy misy bonjour namany manahaka an'izay fa zay resaka demande resaka hataky zay tena tsisy aty aloha ary zay client-nay hatsy zay nanomboka tamin'ny vohanay tamin'ny 2012 mbola tsisy fitarainana hoe nisy zaza atao amin'ny famille anona nanao ohatran'izao na nangataka taminay na tsy zay fa hoe ny client raha misy client afa-po amin'le lalaony atao amin'ny ankizy no misy manome baolina misasany mizara bonbon indraindray koa nay zao manana client mitondra zazakely mitondra ny zanany koa moka mitondra ny vady aman-janany bakany dia vao maika mahazo an'le client tombony ao satria miaraka amin'le zanakinay eto koa zany miara-milalao ny zanak'le client sy ny zanakinay dia hita fa tena hoe finaritra le ny client finaritra le zaza miara-misomongany miara-milomano montantako zay antohana trano sy sakafo ny mpiasa rehetra manana kinapo sara-dalàna ny mpiasa raikitra 2020 karama tsy misy latsaky ny 4 ariary Jean-Claude nampina Durand ny anarany taorian'ny fananganana azy ho zanaky Laurence sy Durand tompony hôtely hatramin'ny fahazazany Laurent zanaky Christian antohany ramatoa Laurence fianarana ao amin'ny sekoly ny manan-katao ao Toliara Solo ankoatry ny fiofanana ny menazy hatramin'izay tahaka ny mpiasa rehetra dia antohana fianarana ahazo alalana mitondra fiarakodia amin'izao fotoan'izao santionan'ireo amin'ny fifandraisana sy fifampitaizana entin'ny mpivady frantsay reto amin'ny fiarahamonina ato amin'ny résidence Eden Écologe Ambanidia. Tsy ny kamerany zahatany akory no nandraisan'ny Gia Durand ny familiana mozika fa izao ilay fifampikasoana amin'ny mpiasa. Fomba fanao eto amin'ny résidence Eden Écologe manko ny fanalana azy kely tahaka izao rehefa misy vahiny handeha aingalia hoy ny fitenim-paritra aty na fanaovam-belomo. Mpizahatany rosianina ny zahatany taty amin'ny faritsy Toliara ny an-trano tato no natao velomo. Nasaina manokana tamindray mitoraky ity ny mpanao kung fu avy eto amin'ny tanàna manodidina ny Ambanilia. C'est un sport très intéressant. Cela apprend la maîtrise de soi, la gestuelle, le respect aussi. Voilà, et donc il a une vingtaine d'enfants qui tous les jours, l'après-midi, vont s'entraîner avec lui. Voilà, donc c'est un bel exemple pour nous d'activités extra-hôtelières qu'on peut proposer ici. Tsy mitsangatsangana ihany Laurier nandritra ny fandalovan'ny teto amin'ny résidence Eden Écologe fa nianatra ary nahita zava-baovao. Miaraka mifagnôsôsy zay avaratsy agny zany hoe convivialité sy le harmonie zay le poitegna fampieliony etsika amina miasa mampandiny Vous organisez tout ça? C'est grâce au personnel. Et belle chanson malgache. Et maintenant, on permet tout le monde très prenant dans la résidence Eden. Danser voilà. La danse. Maison d'hôte no netomboan'ny résidence Eden Écologe tamin'ny taona 2012. Nanomboka tamin'ny 2012 vao natao trano fandraisam-bahiny misy chambre sy bengalow 20 amin'izao fotoan'izao. Jifaina amin'ny sarany 7 alina ka hatramin'ny 9 alina sy 3 ariary afaka miampiatrano mpizahatany 7 indray miaraka. Mpizahatany 520 isan'andro eo no tonga miantrano eto amin'ny fotoana tsotra hatramin'ny 7 isan'andro zany rehefa fotoam-pizahatany na haute saison. Ny mpon'ny Toliara no matetika tonga eto rehefa farany herinandro amin'ny maha hôtel restaurant ny résidence Eden no sady 420 km miala ny tampon-tanàny Toliara. Ny rain'ny ramatoa Laurence no nahitany toerana tamin'ny fotoan'ny Repoblika voalohany teto Madagasikara fa noho i Laurence mpiala sasatra taty amin'ny rainy dia lasa toeram-ponenan'ny faharoa ny teto Ambanilia ka nanapahany hevitra nanao trano fandraisam-bahiny teto rehefa lasa nisotro ronono tamin'ny asa mahampisolo vava na avokaty azy. Mpiasa tsambo na marin ny asa nataony Durand vadiny. Ny mpizahatany Allemand no voasariky indrindra miantrano eto amin'ny résidence Eden Écologe Ambanilia. Manaraka azy eo ny Autrichien, Russe, Italien
aty amin'ny larana faha-efatra ny frantsay zay vao ny espagnol sy chinois. Ny touriste tonga aty aminay farana mipetraka zany izy dénuité ny farany kely fa ny farany lava indrindra zany vola raiky sy tampany. Ohatsohatran'izay zany ny akabeazin'ny vazaha ny vahiny tonga aty aminay. Fa nisy olo malaza be reny ve nandalo tamin'ny hôtely teto? Fa nisy zany fa nandalo teto manaky hoe ministre reny. Ramatoa Camille Ochabi, parisienne, stagiaire eto amin'ny résidence Eden Ecologe, mpianatra taona fahatelo avy amin'ny sekoly Pac France, manaraka ny lalam-pianarana management et marketing. Resaka mandeha na bouche à oreille no nahenony any résidence Eden Ecologe eto ambany lia rehefa nisy mpianatra avy any France efa nanaraka stage teto. Challenge pour moi de voir comment je peux m'adapter à un nouveau pays avec une culture différente, avec un train de vie différent. Donc c'est vraiment l'un des premiers facteurs qui m'a beaucoup attirée sur ce pays. Et ensuite par le stage qui était proposé, parce que ici j'ai une possibilité de toucher un peu à tout, parce que je suis en école de management, mais je fais aussi beaucoup de com, de compta, de marketing. Et donc ici c'est vraiment, je touche un peu à tous ces secteurs-là. Donc c'est vrai que c'est une responsabilité plutôt grande pour quelqu'un qui est juste en 3e année. Et ce genre de responsabilité, je ne peux pas vraiment le trouver dans d'autres pays. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi une très belle opportunité de travail. Rehefa mahazo lanja amin'ny tolotra ara-pizahantany zany ny kolontsaina sy ny zavaboary eto amintsika dia lasa toerana fanovozam-pahalalana ho azy koa i Madagasikara no sady tsy voatery andany vola hitady fiofanana any ivelany ny mpianatra malagasy noho ny fisian'ny trano fandraisam-bahiny tahaka izao. Bonjour Laurier. Bonjour. Comment se passait la nuit là? La nuit s'est bien passée. Je me suis endormi comme un ange. Comme un ange. Une fois où le routier vient de me réveiller en train de plier bagages pour continuer l'aventure. Let's continue the adventure. Mizara roa ny activité azo atao rehefa miala sasatra eto amin'ny résidence Eden Ecologe. Randonnée sy fizahana zavaboary amin'ny valan-javaboary ny Tsinjoriaky na ao amin'ny parc arboretum ny Antanety. Fa fijerena vorona flamand rose any Saint-Augustin no hitondranantsika miaraka amin'ny Laurier, meilleur guide de Diego. Andeha hijery le ambosirany Saint-Augustin tsika, dia mijery an'ilay ambosira sy ny be Saint-Augustin manao mijery flamand rose. Full minute miala amin'ny résidence Eden Ecologe dia afaka mahita flamand rose satria ato ambadiky ny tendrombohitra antsoina hoe Barnil tazantsika io ny fihaonany reniranon'ny Onilahy amin'ny ranomasina. Toerana fisakafoanan'ny vorona flamand rose aty amin'ny faritra ity. Ty le vohitra atao hoe Barnil dia avy Arian-Datavo dia aty ny faranany aty an-dranomasina. Dia anisan'ny manan-tantara koa zany izy ty hoe amin'ny tantarany resaka pirate taloha. Hoe tamin'ity ambony ty tendrombohitra no anaovan'ny pirate phosphore hipezenan'ilay bateau avy any bateau hafa dia mitondra entana. Dia entiny bateau ro angalariny sy zavatra ao anatin'ny bateau sonamo. Izay mahatonga anazy hoe jusqu'am'izao mbola misy olona zao hoe mikaroka mijery anatin'ny grotte maro anatin'ity tendrombohitra hoe sady hoe nametraka zavatra any anatin'ny grotte any ny pirate tamin'ny fotoana azy. Nandria no fiantson'ny mponina manodidina eto ity tendrombohitra ity fa lasa Barnil no manavanana ny milaza azy amin'ny mpizahatany. Isan'ny vorona tena tamana mipetraka eto Nandria, mivango na héron no ireto vorona ireto voasokajy ho voron-drano. Satria amin'izay mba tsy voahelingeliny dia nataony tena ampovoan'ny tendrombohitra iny mihitsy ny nanaovan'ny trano anatidizana. Ville naturatrice zao ny ambosirany ity fandraisany ranomasina sy le fleuve-Onilahy. Hatramin'ny 10 metatra ny halalin'ny ranomasina manodidina ny fotobohitry Nandria ka matetika ahitana karazany trondro voasokajy amin'ny selakanty ireny. Trondro manatantara hono taloha tany, trondro tantanety dia lasa nivadika ny ranomasina zay mahatonga anazy misy 5 paty. Dia noho iny satria noho ireny trondro ireny tena mipetraka amin'ny rano tena hoe lalika zay tava azy hoe misy tamin'ity toerana Saint-Augustin. Fa eto ny tena farany zay misy crevette lehibe indrindra amin'ity faritra ty. Hoe camaron sy namany reny dia avy eto Saint-Augustin. Anisany hoe tanàna hoe
fameno trondro sy ny voly dia hoe ara-tsakafo zany hita hoe mba manana ny richesseny ihany Saint Augustin. Misy rasina mpanjaka nipetraka tato Saint Augustin. Dia tato zany seho ny famarotana hoe ny andevo atakalo volamena amin'ny mpiatsambo afrikana amin'ny pirate somalien ohatra sy tahaka an'ireo taloha. Satria misy grotte ao Saint Augustin tao, ao ny fifermevandreo an'ilay esclave zany. Dia avy eo eto Saint Augustin tanatin'ity beaty no mandeha le varotra zany, atakalo mihitsy ny mandevo, atakalo volamena sy volafotsy tahaka. Tombony rehefa manao an'ity olika na circuit ity ny fandalovana ato anaty ala afiafy na ala honko ny lavenom-bato, miova tanteraka ny volontany na ny paysage rehefa tafiala kely ny ranomasina. Mampiavaka an'ity toerana ity zany raha ohatra ny mangrove tsy misy lémurien dia ty mangrove lavenom-bato ty no ahitana lémurien. Misy fotoana ndraiky misy lémurien foana, surtout reny lémur kata reny. Amin'ny atoandro izy midina aty amin'ny mangrove misakafo, fa rehefa halina izy miakatra eny ambony vohitra matory. Ny ato misy karazany roa ny gidro, fa dommage ny anankiray le sifaka fa individu anankiray ihany tsy atavela mivezivezy ihany zany. Zany anisany mampiavaka an'ity. Dia amin'ity toerana ty koa zany anisany ahitana le akanga zany, pintade. Dia zay anisany zavatra tsy fahita zay matetika raha amin'ny mangrove. Satria raha amin'ny mangrove manko dia vorona fahita amin'ny sisin-dranomasina no hita, fa aty ahitavana akanga koa amin'ity toerana ity zany. Hitady sakafo, izany hoe hihinana ny felan'ny ala honko sy misotro rano no tena hidinan'ny ragidro ato anaty ala honko ato. Est-ce que tu peux m'aider? Andehanantsika aty zay hitsery flamand rose. Eto zany tsika zao mahatazana flamand rose. Dia ny flamand rose misy eto moa zany misy karazany roa, misy le flamand rose ngeza be dia misy le flamand rose kely. Fa ny mampiavaka an'ireny flamand rose ireny dia amin'ny resaka au point de vue le couleur tsy mitovy. Le ngeza be misy lelatra fotsiny no rose zany, lelam-bosiny fotsy daholo. Dia ny ngeza be amin'izy ireo zany mahatratra any amin'ny 120 cm hatrany amin'ny 140 cm any. Dia le kely, le flamand rose kely zany karazany kely mahatratra eo amin'ny 80 cm jusqu'à 100 cm. Dia ny mampiavaka azy koa ny vavany iny mainty daholo, dia lelam-bosiny rakotra rose. Satria ny flamand rose zany raha tena marina sady misakafo zavatra any amin'ny eau douce izy na any amin'ny lac, dia afaka misakafo zavatra an-dranomasina koa zany. Dia ny flamand rose eto ty zany afaka manao atria zareo zany vorona mifindrafindra monina. Dia le flamand rose zany afaka manao karazana migration interne le izy, dia afaka manao migration externe. Zany hoe manao migration interne izy zany raha ohatra ka eto amin'ny Saint Augustin, eto amin'ity ranony amoron'olona ity izy misakafo, dia misy fotoana izy amin'ny mois de septembre iny na mois de octobre iny mifindra ary amin'ny any Tsimanapetsy any amin'ny lac de Tsimanapetsy. Dia mifana ohatran'izay zay zany le migration interne. Dia le migration externe zany raha ohatra hoe mifindra tena any d'Afrique izy na any Afrique du Sud na any Ngorongoro any Tanzanie, dia any izy. Dia ny fihinany izy reto moa zany raha any amin'ny lac Tsimanapetsy izy misakafo ny karazana micro-crétacé reny na karazana algue microscopique. Dia iny karazana micro-crétacé iny zany no mahatonga le lokon'le mavokely. Reny no mahatonga azy loko mavokely satria raha vao miteraka le zanak'le flamand rose gris-gris ny lokony sady fotsy, fa rehefa mihangeza izy mi-adulte, dia rehefa misakafo an'iny micro-crétacé sy le algue microscopique iny dia lasa mavokely. Dia zay no mahatonga azy miova couleur ohatran'ireny zany. Dia izy ireo zany miaina en groupe araka ny hitantsika zao ary misy dia tonga dia mandeha mille de groupe. Fa ny mampiavaka azy koa zany ny flamand rose rehefa marary dia tsy miaraka amin'ny sasany fa mihataka-rery fotsiny izy, mandeha raiky na mandeha solitaire zany. Dia iny nahafantarana azy hoe marary ny flamand rose iny zany na tsy salama. Araka ny hitantsika zao moa zany misakafo zareo, fa ny antony andalovana aty koa zany satria zareo rehefa avy any Tsimanapetsy misakafo zavatra any amin'ny eau douce zany, amin'ny lac zany.
de misy fotoana rehefa reradreraka zany de manao migration interne mifindra aty amin'ny embouchure aty mba hihinana zavatra produit de mer mba hampisy azy énergie kokoa zany. Volana Mai hatramin'ny volana Octobre no misakafo eto amin'ny fihaonan'ny Onilahy amin'ny ranomasina ny vorona flamand rose. Aorian'izay manao migration externe voalaza teo any Afrique du Sud na en Tanzanie. Isan'ny vorona voasokajy mialany tamingana izy reto ary miha-mihena isany tonga eto amoron'Onilahy. Ny fiovan'ny habitat na toerana fitadiavan'ny sakafo manomboka tsy mifanaraka amin'ny fomba fiainan'ny flamand rose no isan'ny mahatonga izay. Eo koa ny fomba fiterahany, isan'ny vorona vitsy atody indrindra, manatody iray isan-taona rehefa feno 4 taona eo. Mikotrika mandritra ny 30 andro, voromahery no fahavalony atodiny sy ny zanany, hatramin'ny 20 taona ny fivelomany. Ty anisany toerana na ato anankiray izay mitondra attractive touristique amin'ity toerana surtout amin'ity Saint-Augustin ty, indrindra fa aty amin'ny amoron'Onilahy ary indrindra fa reo vahiny na reo mpizahatany tonga zany de nijery an'ireto flamand rose reto avao ny tena anisany mahaliana an'zareo nitazana satria flamand rose matetika eto foana nahitana azy indrindra fa maraina ohatran'izao. Any tsy manapetsotsy sy farihy any Belo-sur-Mer any Morondava ary eto amoron'Onilahy Saint-Augustin no toerana ahafahana manao fizahana flamand rose eto Madagasikara. Fizahana sambany teo amin'ny fiainan'ny Laurier. Amin'ny agnatin'ny andro maromaro zay mitsangatsangafo miaraka amin'ny zahatany amin'ny lelo ty mba isan'ny raha raiky magnintona za hoe ary tegna mahafaly za satria maromaro tao moa zay nagnaovagna piseradia fa zao vao tena nahita zany flamand rose zany akaiky de akaiky araka ny hitantsika eto zao mbola tsy voly magnatona izy manatona moramora ihany zay azy akaiky taloha moa hita izy ty amin'ny télé fova zao tena mahita izy amin'ny maso arakaiky. Raha miampy fijerena baleine sy fanaovana snorkeling izay fitsangatsanganana natao teo zay dia iray hetsy ariary ny sarany ao amin'ny résidence d'un écologe. Efatra alina sy iray hetsy ariary raha hijery baleine fotsiny, antsasak'izay ny sarany ho any ankizy, 5 alina ariary raha hanao snorkeling fotsiny. Activité nautique azo atao eto amin'ny manodidina ny hôtel résidence d'un écologe ambany lia koa ny surf sy ny kitesurf ary ny parapente ho an'ireo tia fanatanjahantena misetrasetra. Ankoatran'ny fijerena flamand rose iny izay sambany Laurier nahita azy dia mbola hoentsika tao anaty fandarana ihany koa fa tany amin'ny toerana iny ihany koa dia mbola nisy ihany koa ny sortie baleine sy ny fijerevana ireo karazam-borona maro samihafa sy ny ala voajanahary, eo ihany koa moa ireo réserve spéciale. Tapitra ny fandarantsika androany isaorako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Meloa ny teny isarahantsika dia isaorana ireo mpiara-miasa nanaty tosany ity fandarana ity sy nanampy anay tamin'ny fanatotosana ny concours meilleur guide de Diego anisan'ny zany no fisiparitry ny fizahantany any Diego sy any Tuléar, ny association des tours opérateurs professionnels de Madagascar na ny top, ny National Tourism Development na ny NTDSA, ny association Tuléar Tsimororo Guide and Translators, izy ty moa dia ampahafantarina antsika ihany fa mandika amin'ny teny anglisy ny fandarana zahatany any amin'ny YouTube. Tsy adino ihany koa ny misaotra ny Annick Beauté nanao taresin'ny taovolo sy Majesty ery Ambatonakanga napiakanjony tenako. Ampahafantariko ihany koa sika fa manomboka mifaraka amin'ny 20 volana septambra ka hatramin'ny 17 volana septambra dia isy indray ny andian'ny fahadimy amin'ilay hetsika efi mampiavana izay atao eny amin'ny Sariteran'Andohalo. Festival ara-tsakafo moa izy ity na hetsika ara-tsakafo ampiratiana ireo sakafo sy ny menu malagasy izay anasako antsika sahady anatrika izay hetsika efi mampiavana izay. Mametraka amin'ny mandrapitafa ho amintsika indray. Veloma tompoko. Vous avez regardé Zahatan avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance. Découvrez la beauté de Madagascar avec le professionnel Madabest Diego Suarez, Afaka Bafanarchantianao.